Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Nisy fiaramanidina nizotra ho any Afrika tamin'ny ady lehibe faharoa, satria moa tsy nisy nandrehitra jiro ny seranina tamin'ireny fotoana ireny. Hany ka izay ambara amin'ny fitaovana eny an-tanana ihany no marika namantarana ny fahatongavana. Mbola tsy nahavita izay heveriny ho alaviran-dalana tokony ataony akory ireo mpandeha, dia nanondro ny fahatongavana sahady ny fiaramanidina. Tsy marina ny filazany hoy ireto miaramila, fa andeha ho tohizana ihany ny dia. Rehefa lasa lavitra tany ampovoan'ny Sahara izy ireo vao nahatsapa ny fahadisoany, izany hoe toerana iray izay tena tsisy ninina mihitsy. Voaterina mpiatony diany izy ireo, ary noho ny tsy fisian'ny rano dia maty avokoa ny mpandeha rehetra. Nahavaka ny olon-drehetra ny zava-nanjo azy ireo. Taty oriana ela vao fantatra fa hay misy rivotra sasany manafaingana ny dian'ny fiaramanidina eny amin'ny lanitra eny. Nilaza marina ny tena izy ny fitaovana, fa ny olona no natoky tena. Hany ka nahafaty azy izany. Nomen'Andriamanitra fahendrena sy fahaizana manoloana fanapa-kevitra izay tokony ho raisiny isan'andro isika olombelona. Ary tiany raha ampiasaina amin'ny mpahendrena io fahaizana io. Io mantsy no mampiavaka antsika olombelona amin'ny biby. Koa izany no mahatonga an'Andriamanitra mampitandrina anao. Manomboka anio ary dia andeha tsy hatoky tena be fahatany zasy ianao, fa hianatra hatoky sy hantehitra amin'ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Izay teo tonga amin'ny tanjona irina dia mila ny fitarihan'ny tenin'Andriamanitra, satria azo itokiana tanteraka izay voalaza ao amin'ny Salamo 3:5 ka hatramin'ny 7. Matokian' Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry, matahoran' Jehova ka mifadiny ratsy. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Aza mitanondry davary fanaikio, fabanjino lalandava lay mpamonjy soa. Matoky ny famonjeny satria izy no miteny, fa ampioanao anieny fa hasoavany. Tsy amelanao irery Jesosy be fity, fa ny masony mijery mitindrony ty. Andradralay ao ambony ka aokaianao toly, fa ampioanao anieny fa hasoavany. Aza manahiry foko fa izy miahiana, apetrao eo an-tana ny tompo. Reo tebiteby izay mahazo anao, dia matoky ny famonjeny, satria izy no miteny, fa ampioanao anieny fa hasoavany. Tarika harilala.
fiasana nomeniana manome fanantenana sy herivava de taki ho isan'andro raha maraina kony andro fa ampioanao aneny fa hasoavany aza manahiry foko fa izy miahiana apetrao eo antana ny tompo ro tebiteby zay mahazo ana de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao aneny fa hasoavany aza manahiry foko fa izy miahiana apetrao eo antana ny tompo ro tebiteby zay mahazo ana de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao aneny fa hasoavany ampioanao aneny fa hasoavany asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana isarana indrindra Andriamanitra satria noho ny fahasoavany dia mbola afaka mifampitafa atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao isika. Mbola iresaka trany mahakasika ireo ombivavy be ronono azo ompiana eto Madagasikara isika, koa dia manasanao ankafy ny fiarahana. Anao safidy. Fa inona indray ty mahalasalasa saina amin'ny Bazily ny karazan'omby efa fantatra, ny ronono tokony ho azo avy aminy efa fantatra, misafidy sisa ka zay indrindra ny erizety inone izareo ny tena mety amintsika, tsy maintsy dinihina tsara kosa loka. Bazila aonandray tsy ny teknisianina mihitsy ve no efa niteny fa mety amin'ny toetany eto Madagasikara tsara avokoa reo omby reo ka inona no isalasalana fa zay be ronono ndao idirana ka raha tsy mahampy ny filan'le mpandray ronono dia ahoana ka na sanatria miova tampoka amin'ny famokaran'le omby ronono mety tranga matsy zany ohatran'ny anory zanamangy. Ny fikarakarana tsara sy ny sakafo betsaka ihany no anton'izany hoe inga teknisianina fa tsy tadidinao ve rehefa ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana ny omby vavy be ronono dia azonao antoka ny ronono omeny. Zay tokoa moa no niteneny nga teknisianina teo rozety eo indray Bazila taitaitra fa inona fotsiny na le tany raha izany ka efa falifaly amin'le hoe hiratra ihany masoandro-piainana dia somary variana kely fa enao koa zay mihitsy mahavoandry Bazila tony ina ihany avy eo malaky be taraina nefa ny kitotoany betsaka zeto koa dia efa mahay mely mafy zany no iziko zay enino mba herahantsika roy mifamino karaka ny eritreritrao zao izy no atao zay be ronono ka takatra ny vola rery Bazila raha ny tena tiako aloha zao dia le pirouge norvégienne fa miankina amin'ny vola ihany moa ioko ny tena mety dia andao ho fatarina avokoa ny vidiny aloha dia eo sika no misafidy sa aonaonareo
tandremindray ary so varim-bariana somany nofonofo rehefa any ka zay vao ifamaly any mason'olona any a zetia zany no izy raha tsy ahivina kely ireo karazana omby vavibe ronono efa fantatra dia ny normande azona ronono eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 litatra eo isan'andro izy io sady mena misy tasy mainty ny volony eo koa ny frissonne française pinoir izay azona ronono 14 litatra ka hatramin'ny 12 litatra isan'andro mainty miaro fotsy ny volony ary misy telo fotsy eo amin'ny lohany izay no afantarantsika azy ny omby vavibe ronono manaraka kosa dia ny pie rouge norvégienne sady mena na mena ranoray ny volon'izy ity ary mahatratratra any amin'ny 14 ka hatramin'ny 12 litatra ihany koa ny ronono mety ho azo avy aminy isan'andro marihana fa samy mahazaka ny toetany tsara avokoa izy ireo naiza zany toerana na faritra misy anao eto Madagasikara dia afaka miompy an'ireo omby ireo ianao fa ankoatran'ireo dia mbola misy karazan'omby hafa ihany koa fantarintsika omenanao ary ny fitenenana Ramatokely Fanjaniriana teknisian'ny fambolena sy fiompiana Brune des Alpes ny Brune des Alpes indray dia avy any Suisse ny fihevian'izy ity ary mivolom-bato lalaka ny volony izany hoe mainty ny molony dia tsy misy trafo ihany koa izy mivelatra ny valahany ary ny tandrony fohy lehibe ny nonon'izy ity ary atrarana 15 litatra isan'andro ny ronono karazan'omby tena tony ity Brune des Alpes ity ary matanty tsara ihany koa ny toetrandro mafana omby sady fakana hena ny Brune des Alpes no fakana ronono matanjaka tsara izy ary mavita aza tsara izany hoe sady mety izy zany amin'ny fitariana angadin'omby no mety ihany koa izy amin'ny famokarana ronono ho an'ny omby vavy dia ny karazan'omby lavy amin'ity Brune des Alpes ity zany dia matanjaka tsara afaka mavita asa tsara toy ny omby gasy rehetra dia ny manjam-boina ty manjam-boina ity moa zany dia fanakambanana omby anankiroa ny rain'omby omby lava amin'ny Brune des Alpes nakambana tamin'ny omby vavy gasy ny lokony dia manja mazava na manja matroka ny volony mahitsy ny lamosiny ary tsy misy trafo ihany koa izy ity mivelatra tsara ny valahany dia mitraka sy miendrika silambolana ny tandrony fa miforotra makany aloha eo amin'ny lohatandrony izay zany nafantarantsika tsara an'ity manjam-boina ity ny ronono azo avy aminy dia 5 litatra isan'andro ary noho izy mataty ny toetrandro mafana dia mety amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara izany hoe mety amin'ny daholo ny faritra rehetra eto Madagasikara fa izy zany dia mataty tsara ny toetrandro tena mafana ary mety amin'ny any amin'ny faritra andrefana ny omby rana indray dia fanakambanana omby ihany omby lava iny izany hoe rehefa karazana omby lava iny rehetra na pie rouge norvégienne na normande rehefa karazana omby lava iny na kambana tamin'ny omby vavy gasy dia izay ny atao hoe omby rana ary ny taranaka voalohany io no rana izay mamokatra 5 litatra na 9 litatra isan'andro dia ho jerentsika ny taranaka faharoa avy amin'ity omby rana ity izany hoe raha omby lava iny nakambana tamin'ny rana vavy voalohany izany hoe ny zanak'ilay omby rana taranaka voalohany teo aloha zany dia azahoana ronono 12 litatra isan'andro mitombo izany ny ronono arakaraky ny fiovan'ny taranaka dia ny rana fahatelo indray taranaka fahatelo tamin'ilay omby rana ihany izany hoe ny omby lava iny indray nakambana tamin'ilay omby vavy rana faharoa
dia mahazo ny vokatra ronono indray tsika eo amin'ny 5 litatra isan'andro. Izay ny karazany omby entina amintsika androany, fa fanamariana kely izany hoe na karazany omby be ronono toy inona ny ananantsika nefa tsy ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana azy dia tsy afaka hamokatra toy izany izy, izany hoe amin'ilay fatrana ronono ny lazaina tamintsika teo aloha ireny. Karazana omby vavy be ronono avokoa izany rehetra izany dia ianao izany no misafidy izay mety sy tiana ompiana, fa ny firariana indrindra dia mba ho ambiny ilay iray tsy toa amin'ny asa taony sy kasainany ny tsirairay. Zohanitra sy ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity dia mahita ny rariny ary. AWR Téléphone 032 75 379 74. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ny mpiaino malala na manao ndray bovodiarinay dia mbola faly miarabanao ndray amin'ity androany ity, ary manao fahafantanana anao ihany koa ny namanao nary izay mikarakara ny lafin'ny teknika. Sotra an'Andriamanitra isika fa nahazo ity fotoana ity indray androany fampahirezana eto, ary andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra ny an-danitro, iny misaotranao indray zahay satria nomenao ity fotoana ity androany. Azonay mandinika ny teninao ka maro ireo mpiaino izay manongilatsofana ankehitriny, maro ireo olona izay amin'ny toera maro samihafa miandry fanantenana tsara avy aminao ankehitriny, miandry ny teninao mba hampahery azy, ingane mba ho tafita somatsara zany, ary anala ny elokay sy ny fahotanay ianao ka tsy hisy efitra izay mampisaraka aminao intsony, na ho an'ireo olona ireo na ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny, fa samy ho akaiky anao zahay ary ahatsiaro fahasambarana anao izany. Koa dia taio ary ity fotoana ity mba ny fahasoavanao ary mamelany elokany amin'ny anarany Kristy. Amen. Dia tsika nokatra baibolintsika ary hijery izay voasoratra ao Matitoko fa 4 ka ny andininy fa 7 tapany faharoa. Matitoko fa 4 any andininy fa 7 tapany faharoa. Ary hisy mosary sy hororon-tany amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Rehefa mamaky ny Matitoko fa 4 sika dia tsy zavatra mahafinaritra mihitsy no hitantsika ao amin'ny 20 ny voasoratra, fa zavatra izay mampiororo, mampitahotra. Eny mampatahotra ny olona izay tsy zatra niaraka tamin'Andriamanitra ka misaitsaina ny amin'ny zavatra ho avy, satria faminaniana ny amin'ny zavatra ho avy tsy hoela ity teny ity. Ary indrindrindrindra moa ny voalaza dia resaka fahoriana, fiandohan'ny fahoriana. Ny fahoriana izay miandoha amina mosary, fahoriana izay miandoha amina toe-javatsarotra eo amin'ny fiainana zany. Zany hoe mosary zany dia ny hoanina sy ny osotrona, tsy ny aina mihitsy no tsy isy, ary aritra mandritry ny feim-potoana tahaka n'iny zany tsy fantatra, fa isy zany toe-javatra zany. Ny zanak'Israely dia efa ny ainany zany tany anefitra. Raha makitsika ny eo amin'ny Exode 9:10 dia ny tantarany olona eo amin'ny andininy 7 manao hoe: nanao taminy hoe inay anie zahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Egypta raha nipetraka tao anila fandrokena ka nihinan-kanina ho voky. Fa nitondra anay nivoaka ao aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Nomonomonina reto zanak'Israely reto. Ary zao no nivalin'ny tenin'ny Jehova eo amin'ny andininy fa 12. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely, ko mitenena aminy hoe hanio ariva dia hihinan-kena ianareo, ary rapitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo.
eritrereto ny ray aman-dreny ianao dia ny zanakao tonga monmonina ary matetika ary mitabataba aiza ny sakafo, inona no hoanina, inona ny zavatra vonina atao trano. Ny maha olombelona dia atezerana mety hovaliny zany ho amin'ny zanaka na dia atao hoe zanaka azy izy. Fa eto kosa Andriamanitra dia tsy zany novaliny fa ny anony ary novaliany zany fimonomononany zany. Tsy novaliany tamin'ny ratsy fa novaliany tamin'ny tsara, valiny mahafapo. Anio ariva tsy rahampitso, tsy afaka ny 2 andro na 3 andro ka hoe mbola andeha hitady aho aloha so mba mahita. Fa mazava ny teny anio ariva eo amin'ny 2:12 amin'ny Exode 5:12 de hihinan-kena ianareo, tsy hoe hihinan-kanina, tsy hoe hihinan-javatra hafa fa hena ny nangatanareo tamiko de omeko hena ianareo amin'ity ariva ity. Asa raha misy ray aman-dreny mavity zany amin'ny zanany ka tonga ny zanany ny maraina de mangataka hoe zary dada dia te hihinana vorontsiloa za androany, de hoe dada hoe raha ariva ihany tsika de mihinana. Anahoana reny fihetseponao zanaka am'izay fotoana zay, anahoana ny fihetseponao am'izany valiteny zany, ngamba tsy andronao mihitsy hoe rovina vo raha ariva, nahoana tsy zao zany. Fa nefa na zany ara de fa misy fanantenana mitsiry eo po, ary na tsy hinan-kanina azy ianao ny atoandro de tsy saron'ny vavanao intsony zany, fa ny hafaliana am'le raha ariva no tena be debe. Ka eto ny zanak'Israely dia nanany zany faharetany zany, ny andry ny ariva ina tokoa moa zany ny zavatra tra. Ahoana moa fomba itondrany Jehova hena eto zay te hinan-kena. Ny zanak'Israely nge ka nitondra omby amanosy, nitondra n'zany izy kanefa zao tsy foi ny hoanina ny azy, satria raha ireo ihany koa ny vonoana de ny zanak'Israely fiangonana ray manontolo be debe tsy avoky ilay firenena manontolo ny omby amanosy eo ampelantanany sasany. Ary raha omenany tsy omena maimaipoana fa tsy maintsy vidim-bola de ifandrombaka niny ny rehetrarehetra. Fa izao Andriamanitra dia nahavoky izany zanak'Israely rehetra zany ka nalefa ny papelika avy eny an-danitra zany, zay le hoe sakafo avy eny an-danitra nanidina rabaky teny ndroana nentina teo anatrehan'ireo zanak'Israely ary de mipetraka somatsara nidina teo amin'ny toerana be olona mba papelika tsy matahotra olona ny reto papelika reto, nefa ny vorona raha voatononao de mandositra. Fi reto de fa natolotra mba ho vonoana hoaniny reto zanak'Israely reto, mihinan-kena ka voky. Nisy ara-mony narary tamin'izany fotoana zany satria nanesikesika be izy, efa 2 volana sy tapany tsy nihinan-kena intsony dia nanapatra izany ary de narary dia tratriny naretina ary de nisy maty. Fa reo nalala oniny kosa matoky an' Jehova hoe ny sahazy isan'andro de omeny Jehova, tsy maintsy omeny Jehova isan'andro. Ry teny malala tinambara de zao, misy ny mosary, misy ny fahasarotana, zavatra efa voambarany soatra masiny zany. Ary ho an'ny kristianina rehetra zay mamaky baiboly ka namaky an'io Matio 5:20 de mahalala hoe tsy maintsy ho avy ny fotoan-tsarotra, tsy maintsy misy zany. Ahoana moa fomba fisehoany zany? Ny mosary dia arabaky teny hoe tena foana tsy nisy intsony ny zavatra maniry, tsy nisy intsony ny zavatra hoanina na ny biby aza. Kanefa ny mosary ihany koa de miseho ny fomba anankiray zay efa iainantsika amin'izao fotoana zao. Ny mosary ho an'ny olona anankiray de hoe tsy manana ny fahafa-mividy, na de misy azy zany eo ambany masony de tsy manana ny fahefa-mividy izy. Tsy manana zany satria ny vola eo ampelantanana tsy ampy hividianana hena ohatra satria misonitra ny vidikena, tsy ampy hividianana vary satria misonitra ny kapoaka ny vary. Ary zay no hevininy atao hoe mosary de tsy fahampiny ny sakafo tonga eo ampelantanana ka hoaniny tsirairay avy ao anatin'ny fianakaviana anankiray. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ianao amin'izao fotoana zao, indrindra amin'ny fotoana fisian'ny tondra-drano, ny rivo-doza sy ny toe-javatra maro samihafa. Fa zao azagaga fa tsy noho ny toetr'andro no mahatonga an'izany, fa efa voalazan'ny Kristy hatramin'ny ela zany tsy maintsy isy ny fotoan-tsarotra. Ary karazan'ny fizahn-toetranao ihany zany toe-javatra zany ankehitriny mba ilazana aminao fa efa fiomananao sahady ho amin'izany fotoan-tsarotra zany. Io fotoana zay andalovanao an'io, io fotoana tsy maintsy lalovana, kanefa aza matahotra anao fa tsy ho faty ny am'izany akory. Fa indro zaho momba anareo mandra-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Zay ny tenin'ny Kristy ao Matio
toko fa 8 momba atsika izy mita antsika mitantana anao izy oka anao atoko zany teny zany fa izany fatokinan'Andriamanitra finoan'Andriamanitra zany izany no tadiavin'Andriamanitra aminao ary izao no voalazany ane ao Matteo 10:12 Matteo 10:12 ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. Nahoana ianao no nisafidy hiaraka amin'Andriamanitra? Ny fidiny azo ny famonjena. Nahoana ianao no nisafidy ny hiaritra ny zavatra rehetra dia ny mosary izay mitranga ankehitriny nisafidy niaraka amin'Andriamanitra ianao mba azo famonjena. Ary izany famonjena zany no efa andraindraitsika rehetrarehetra, andraindraiky fa andrandrainao isan'andro raha oviana no avy Kristy hitondra zany famonjena zany dia tsy hoela izy fa raha niteny izy fa isy ny zavatsarotra dia niteny kosa izy fa ianao izay olon'Andriamanitra ondry izay fiandriny malalany indrindra dia tsy ho avelany hiaritra ny fijaliana ka tsy anana vaolana atolotra anao izy satria ny voalazany eo amin'ny Matteo 4:12 dia tahaka izao 12 Matteo 4:12 ary raha tsy efa no afoeziny izany andro zany dia tsy nisy nofo ovonjena fa nofo ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Raha niteny Kristy fa tsy maintsy isy mosary dia hoy izy kosa ho afoezina izany andro izany. Ho afoeziny Kristy izany andro zany fa aza matahotra ianao tsy aritrela mandalo fahasairanana lalina ianao amin'izao fotoana izao mandalo zany ho afoeziny Kristy izany fotoana zany izy tenany no ny teniny zany mivantana ho asy ho anao amin'ity androany ity. Enganeka ho hitantsika tokoa izany toe-javatra izany ary minoa ianao fa afaka andro vitsivitsy dia tsotsaroanao tsony io mosary izay mandalo eo amin'laonao io fa ho fahatserovana ratsy satria ny fitahin'Andriamanitra ny zanany dia tsy mitaredretra fa anio ariva dia ihinankena ianareo, anio ariva dia hiala zany mosary zany eo aminareo ary ny rariko dia ho zany tokoa matoko somary ny zany teny zany peny malala amin'izay no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity ny nitondra ny teny androany dia namanao Andriambovonjarinaivo veloma tompoko. Andony maraina ofanaona no kivianao raseatriniady mafy batadidio jeteniso efanatolony anao tsy anao zakizao metezy anao mba hotony mandalo anyezao fitsapanyzao Jesô eo akaikinao ny tompo tsy mahela ny teny fikasany hoanao tsy tiny hotavela mbe mahezeza fa izy ombanao ny varavarane famivo tsy hisy arindriny zany reo fitahina manao tsy omby aloha reo re novaliniza tsy efa W ra koa mandeha zegny zala tsara izy eo e na de nandawanao aza reo namanao siny sisa fantaro fa Jesosy anie tsy mbola nandao anao
izy anao mba hotony mandalo an'izao fitsapan'izao Jeso eo akakina ny tompo tsy nahela ny teny fikasany hoanao tsy tiany ho tavela de mahezeza fa izy ombana fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohankarena tandrovy ny fahasalamanao fifaliana ho anay mpikarakara ny fandaharana harena ny fahasalamako ny miaraka aminao mandritra izao ora sy minitra iarahana izao irariana indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana andao isika hivavaka satria zava-dehibe ny fahasalamana Andriamanitra rainay izay any an-danitro nisaotranao zahay satria mbola afaka miantso ny anaranao masina mamela ny elokay diovy izahay mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay mitalao aminao ary ray be fitiavanao sy tranon'ireo marary na any amin'ny hopitaly izy ireny na any an-tranony enao ampanakery ny fanafody hoaniny ka ahasitrana ireo marary tokoa izany mety misy ireo fianakaviana manana marary sahirana rabola enao maniolana amin'ny fomba mahagaga ary ho sitrana somatsara ny tsy salama mino afa hovalianao fivavako satria tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy sy mpanafaka izany amen dia ho tonga fainganane ny fahasitranan'izay marary tsara nahandro ay masaka ve ny sakafo romada fa tena refina be mihitsy ane azany asa vitako androany zay atray miandrim-pinana sisa fefa vita hatry ny ela rasedy eo ay ndeha ana aloha sasao ny tananao fa sao ny sakafo natao ahasoa ny vatana ndray no hivadika karary amin'ity loto tananako edre efa madio romada fa aleo tonga de inana fa efa tena nona mariny eny ary eo ary mipetray ianao e de aleo enao ihany mamosavy ny tenanao eo mazoto mba efa nataonao tsaratsara ve izy ato fa tena mafy eny ny asa nataoko androano ahy edre aza matahotra enao e misy roa mapodipody aina tsara io eo mazoto de azoto ihany aloha le retsy fanona mariny di ary tony janona sahady ty sedy nefa miteny hoe nona ary tony ka ohatra nikatrina ny vavoniko romada lazao koa ze marina ary sedy mitsaniko inona ndray isaky mihinan-kanina ianao de zao mikatom-bavony zao foana nefa vo eo no mitaraina nona mafy ka so de mba marary vavony kosa ianao ty na so misy aretina hafa mariny dray sady tsy marary vavony any tsy misy aretina hafa zany romada fa ahoana fotsiny ka raha ny tena marina dy zao hoe ahoana zay ny tianao fantatra edre inona ndray moa zao no izy
le sakafo andrahonao mihitsy sy ny mampidin'ny vavoniko. Ndray fa sakafoniza zany mampisokatra ny vavoniny sidy. Moramora ihany aloha faiza malaky miakatra ohatran'io Romada. Ka tsy mety kosako. Ka iza kosa ve Romada de ny sosety iry amin'ny vody vilany iry. Nefa ny rano ataonao aminy efa amen'ny vilany. Ndray edy inona ny tsiro azo am'izany? Fa nga tsy mampodipody aina izy io ka. Am'izay tsy mba misy voatabia sy tongolo kely fa de rano mazava be liro. Ianao koa ary ty zara raha mihinam-barika no eny ohatrany to tena tsy de tsara tokoa aloha le izy zany. Tsy tsara mihitsy kia mikatona mihitsy ny vavoniko. Zany erisedy tsy mba nahandro loatra tany amin'ny mamanay fa revo nanjaitra nanampy azy foana de lasa tsy mahay mahandro sakafo firy. Eny ratsy ihany tokoa aloha zany sosety zany tena matsatso zao no izy tena tsoroko aminao mihitsy fa tena tsapako mihitsy ny tsy fahaizanao mahandro hanina. Zany ve? Aiza ve ka rehefa mba mihinana akoho mila hipetika mihitsy ny nify amin'ny amafiny mariny. Am'izay rehefa tsy zany mamolo sy mitetika an'le akoho de mbola mihinana akoho mambolo mihitsy. Ianao koa mba inre mandeha nisy an'iny de fa atao irahirery. Aleo tsy tanisany fa zao no izy. Ndehany ianao mba mianatra mahandro sakafo midira mpikambana amin'ireny fikambanam-behivavy reny. Am'izay ianao mahay mahandro sakafo tsara. Zany tokoa. Fa misy fihetraikany amin'ny vavony an'iny endriky ny sakafo, ny tsirony ary ny fofony. Aiza koa fa aza de mamorony eo raha sedy. Zany no izy mariny zany lazaiko anao zany. Zay ny anton'le hoe misokatra ny vavony rehefa sakafo manitra sy hitany maso tsara eo amin'ny ondovy. Fa mikatona kosa ny vavony rehefa sakafo tsy tsara karakara no eo. Zany tokoa. Edrezy mahasoa ny vavony aniry mada ny sakafo tsara karakary. Aleo fa hianatra andro raha izany de atao ahoana zany ty sosiety misy roty. Avela eo fandany ianao mianatra mahandro sakafo Soanitra ny nanoratra ny tantara na ranao teo novelomin'ny mpanoratra sy Rila. Mety isy fetraikany amin'ny vavony tokoa ve ny sakafo tsara karakara? Ny resaka tamintsika teto amin'ny fandaharana dokotera fa isan'ny aretina mahazo ny vavony ny fahalevonan-kanina. Raha tsy ahivina dia ny fisotroana rano eo am-pisakafoanana dia isan'ny antony mahatonga ny tsy fahalevonan-kanina. Ankoatran'izay dia noresahana ihany koa fa ny fihinanana sakafo tsy amin'ny ora tokony hinanana, izany hoe ivelan'ny ora fisakafoanana maraina, sakafo atoandro ary ny sakafo hariva izay tokony elanelana adiny 5 dia mety hiteraka tsy fahalevonan-kanina eo amin'ny vavony. Fa ankoatran'ireo mety hisy antony hafa ihany koa ve? Andao enotsika ny fanazavan'ny dokotera miaraka amin'ny namana Rila. Tena mbola atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ianao. Vahin'ny fandaharantsika ny dokotera Jokebeda. Mialabanao dokotera, tafaraka indray amin'ny mpiaino ny AWR. Tonga soandray eto amin'ny fandaharana mahakasika ny fahasalamana. Tamin'ny fandaharana tamin'ny lasitsika dia niresaka antony vitsivitsy mahatonga ny tsy fahalevonan-kanina. Mety mbola misy antony hafa ankoatran'ireo voalaza vitsivitsy ireo ve dokotera? Hojerentsika ny joany ireo antony hafa izay mahatonga ny vavony
tsy mahalevikanina araka ny tokony ho izy. ia milohan'ny resan'ny dokoteran'ireo antony hafa dia mba azony dokotera tsy ahivina kely amin'ny mpiaino ve ireo antony mahatonga ny tsy fandevona-kanina izay nyresantsika tamin'ny fandarana teo aloha. Hitantsika tafarany fa ny fisotroana rano eo am-pihinanana, ny fihinanana nelanelam-potoana dia anisany mahatonga izany vavony izany tsy halevikanina. Androany isika dia resaka mahakasika ny fihinanana sakafo betsaka protida loatra izay mahatonga ny vavony tsy halevikanina. Inona ary izany sakafo betsaka protida izany dokotera? Samy misy protida avokoa ny sakafo avy amin'ny zava-maniry sy ny nofim-biby na zavatra avy amin'ny biby. Fa ny protida izay hitany anatin'ny nofim-biby na zavatra avy amin'ny biby dia be loatra raha mihoatra amin'izay ilain'ny vatana. Inona no mety ho anton'izay hoe sakafo betsaka protida loatra izay dia mitarika tsy fahalevonan-kanina? Inara zavatra mitranga rehefa mihinana sakafo betsaka protida loatra ny olona anankiray na nofim-biby izany. Raha sakafo tokony ho levina ao anatin'ny adiny 5 dia lasa adiny 20 izay vao levina. Vokatr'izany reraka ilay vavony satria tsy misy fotoana ialana sasatra mihitsy izy. Izany zavatra mitranga rehefa mamonjy fety ny olona anankiray ary mino fa nanandrana izany sika. Mamonjy fety sika dia misakafo, mihinana zavatra betsaka dia rehefa tonga any an-trano mahatsiaro mavesabesatra, tsy maivana mihitsy ilay vavony fa mahatsiaro mavesatra ary mety andrezatra ilay sakafo no antsika omaly sika ny ampitsony iny satria tsy levina ilay sakafo. Dia inona ny tranga ao anatin'ny vavony amin'izay fotoana izay dokotera? Miandro ao vavony avokoa ny zavatra rehetra akoatran'ilay zavatra ilay protida be loatra ny hohanina izany dia miandro ao avokoa ny sakafo rehetra ohatra amin'izany ny glucide mandra-pahalevina n'ilay protida. Dia rehefa levina ilay protida izay vao avoaka ny vatana any amin'ny maloto ny zavatra rehetra. Mivokatr'izay dia loa ny sakafo hafa satria nijanona ela loatra tao amin'ny vavony ary izany fijanonan'ny sakafo ela zany izay sakafo loa zany dia miteraka poizina izay makany amin'ny vatana ary mahatonga aretina isan-karazany. Noho izany mila mitandrina zany. Tsy vitan'izany fa matetika rehefa sakafo be protida no hohanina dia be menaka ihany koa izay ilay sakafo. Dia miasa mafy ny vatana mba andevina n'ilay lipida dia sady sahirana zany izy mandevina n'ilay protida, sahirana izy mandevina n'ilay lipida ka lasa milavatra ny fotoana izay andevona-kanina. ia inona zany ny torohevitra azo ny dokotera omena ho an'ny mpiaino antsika mahakasika an'izay? Raha tiantsika ny tonga ny vavontsika afaka andevina sakafo araka ny tokony ho izy dia tsara indrindra ny fihinanana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry satria manamaivana ny asan'ny vavony zany ary manome azy fotoana ahafahany miala sasatra tsara. Dia antenaina fa voarain'ny mpiaino antsika tsara izay. Mbola mety misy antony hafa ahatonga ny vavony tsy halevikanina ihany koa ve dokotera ankoatran'ireo? Anisan'ny antony mahatonga ny vavony tsy halevikanina araka ny tokony ho izy ihany koa ny tsy fanomanana ny vavony araka ny tokony ho izy. Tena zava-baovao amiko mihitsy izay dokotera. Mba azonao hazavaina misimisy kokoa ve tompoko le hoe fanomanana ny vavony araka ny tokony ho izy? Magaga fa mifandray ny vavony sy ny ati-doha. Amin'ny alalan'ireo retsim-pandre no ahafahan'ny vavony sy ati-doha mifandefa hafatra. Ny orona, ny lela, ny maso ireo retsim-pandre ireo izay mandefa hafatra makany amin'ny ati-doha. Rehefa misy sakafo manitra be ohatra na sakafo matsiro be ao anaty vava na sakafo manitina be hita amin'ny maso dia mandefa hafatra makany amin'ny ati-doha ireo retsim-pandre ireo milaza hoe misy sakafo manitra be ho avy eo, misy sakafo matsiro be ho avy eo, na hoe misy sakafo tsara tarehy tena manitina maso ho avy eo. Izay hafatra izay no alefana amin'ny ati-doha dia avy eo ny ati-doha indray mandefa hafatra makany amin'ny vavony miteny hoe
misy sakafo tahaka izao no avy eo tena matsiro sady manitra sady tsara tare ho avy eo ka miomany ianao ry vavony andray an'izany sakafo izany. Rehefa mahazo an'izay afatra izay ny vavony dia miomana izy ary manomboka mamokatra ny tsiranoka izay ilaina amin'ny fandevonan-kanina. Izany dia tena manampy betsaka amin'ny fandevonan-kanina araka ny tokony ho izy satria efa vonona tsara ilay vavony. Izany no mazava-dehibe ny fikarakarana ny sakafo araka ny tokony ho izy. Tokony anitona ny maso izany tokony ho tsara fofona ary tokony afinaritra ny lela. Manampy amin'ny fandevonan-kanina avokoa izany rehetra izany. Ya, tena mazava. Inona ary nafatro dokotera eto ampamaranana ny resadresaka. Tianao ve ary ny anana vavony matanjaka? Tsy misy dikan'izay fanafody hoaninao raha toka tsy hovanao ny fahazarana ratsy izay nahatonga n'ilay vavony tsy afaka nandevokanina. Omeo fotoana ny vavony alana sasatra dia ho falifaly izy. Aoka isotro rano amin'ny fotoana, aoka ajaina ny ora isakafoanana adiny 5 ny elanela sakafo 2 minana sakafo mora le vonina ary aoka mba anintona ny sakafo izay hoaninao. Mino izay fa nasoanao ny torohevitra izay nomena androany ary asoa indrindrandrindra vavoninao. Misaotra indrindra tompoko. Zay zany no afatry dokotery. Mino zahay atao amin'ny feo fanantenana fa samy aniry anana vavony matanjaka sy salama ny rehetra. Koa dia manasanao anao fampiarana dia toizo mandrakariva ny fomba fiaina mahasoa. Matetika sarotra vao mitoetra ny zavatra tsara kanefa aoka ifampahery sy ifampatsiaha eny. Fa rehefa tozoina eny dia lasa fahazarana mahafinaritra izay tena mahasoa tokoa. Ankasitrana indrindra dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamintsika. Isaorana tahaka izany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Ifaraneto ary ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Zoanitra sy rilana ny farimbona nahatotosa izany. Ny teny soatra masina voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:17 no atolotra anao. Ifanaovana mandra-pitafa manao hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Dia anjaranao izany misafidy izay mahasoa sy mampandroso anao. Hitantsika rehetra ny tompo. Radio feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Fifalianao any manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Iara ianatra ny soratra masina eto isika ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Lohahevitra anankiray mitondra ny lohateny hoe lohahevitra miverina indray momba ny voninahitra. Izay no hodinintsika miaraka amin'ity anio ity. Mialohan'izay aloha dia tsara trano ny ametrahantsika fiaraha-mivavaka. Vavaka isika. Ry rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tsy namelanay ho irery ianao fa naniraka ny zanakao ho faty hamonjy anay. Noho izany, mamela ny heliko satria mpanota tsy mendrika izay. Andinika ny teninao izay, inganenao tsy hanosibotana anay. Meo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anitsy anay, anoro lalana anay.
amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Loha hevitra miverina indray momba ny voninahitra. Misy tonombavaka nataon'i Jesosy indray andro. Voalazan'i Jaona 7:12 ny 1:1 ary anisan'ny tononony tao ity omeko anao ity. Raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao. Nijery ny zava-niseho teto an-tany araka ny filazantsarany Jaona ny lesona teo aloha, izay ny tantara ny fifandonana sy ny fifandraisana teo amin'ny olona. Nanodidina mombamomba an' Jesosy sy ny zavatra nataony izany. Ny androany kosa dia hifantoko amin'ny tantara sy ny lohahevitra mahafoaka ny lanitra izay hita ao amin'ny filazantsarany Jaona trany izany. Zany lohahevitra mahafoaka ny lanitra zany no anomboan'i Jaona ny sasy-teniny. Asehony amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy, mpamorona an'izao rehetra izao. Dia aveo averiny iray fa ny zavatra rehetra izay tsy ary nisy teo aloha kanefa misy ankehitriny dia nisy tamin'ny alalan'i Jesosy. Zao mantsy no voalazany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy, ilay teny io, ilay logos io, Jesosy io, raha tsy Jesosy dia tsy nisy naharianany izao zavatra ary zao na dia iray aza. Jaona 1:7. Mbola toizan'ny Jaona ihany zany amin'ny fanambarana momba ny voninahitry Jesosy tamin'ny natongavany ho nofo. Toy izao mivoalazan'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Mampiasa ny teny hoe voninahitra na doxa famirapiratana haja i Jaona, ary koa ny hoe manome voninahitra doxazo, izany hoe midera, manaja, manandratra. Ampiasain'ireo teon'ireo mba iresana momba ny fandraisana haja avy amin'ny olombelona sy ny fandraisana haja na voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ilay Jaona 7:12 teo, ny 1:1-5 le nilazaina teo, dia efa fantatry Jesosy tamin'izay fotoan'izay fa efa tonga ny fotoany vonina niatrika ny azo fijaliana izy, tsy injony sady ny fifaliana sy ny voninahitra izay miandry azy. Efa ho totosa zao ny asany kendren'ny ray sy ny zanaka atao hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Efa ho resy tanteraka eo amin'ny azo fijaliana Satana sy ny anjeliny. Dia izay no natonga azy nivavaka hoe raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba ankalazany zanaka anao. Asehony Paoly ao amin'ny Filipianina 2:9-7 Filipianina 2:9-7 izany fanoloran-tena nataon'i Jesosy zany. Toy izao no nosoratany: nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. I Kristy no lazainy eto. Nanaiky niala avy any amin'ny seza fiandrianana izy, nidina ho aty amin'ity tanyntsika zay feno ozona ity. Ary mahafinaritra moa fa nananan'i Kristy herim-po sy fifaliana ny nanao izany noho ny fitiavany ahy sy noho ny fitiavany anao. Ny hevitra mahakasika amin'ny fanomezam-boninahitra an'i Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jaona dia mifandraika amin'ny hevitra mahakasika ny fotoany na ny fotoana hafatesany, ny azo fijaliana no fotoana isehoan'ny voninahiny. Ahitana fanoeran-kevitra ihany zany satria ny fanombona amin'ny azo fijaliana no fomba mamoetra, mamenatra, manala baraka indrindra teo amin'ny Romanina. Ny olona maty eo ambony azo fijaliana
dia olona jiolara indahiny tsy mendrika no velona kanefa izany fifanoerana mahagaga zany dia teo amin'ny azo fijaliana mihitsy Andriamanitra no naneo ny fifandrohizan'ny tantaran'olombelona amin'ny tantarany lanitra tao amin'ny maha olombelona n' Jesosy dia maty tao anatin'ny irifiry Jesosy maha olombelona hoy aho fa amin'Andriamanitra azy tsy azonao vonoina ombona amin'ny azo fijaliana zany izy fa tsy maintsy nidina olombelona izy na ndray ny tena ny olombelona izy natao tsinitsinina tahaka ny olomeloko izy ary nika toy izao tamin'ny fahalemena hoe Andriamanitra nahoanany dia mafoy ahy ianao aseho amin'ny filazantsara matio sy marika izany ary amin'ny fomba manokana mihitsy ampahany maizina mifandraika amin'ny mahaolona ny azo fijaliana zava-doza no nieretany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana kanefa nieretany zany no ny fitiavany asy fitiavany anao ao amin'ny filazantsara ny Lioka ao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany koa no anehoana amin'ny fomba manokana ny voninahitra mifandraika amin'ny azo fijaliana azonao vakiana ny Lioka 7:20 ny 9:17 ka hatramin'ny 7:70 Lioka 7:20 ny 9:20 ny 9:70 ny farany Jaona 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 70 Jaona 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 70 ny azo fijaliana dia toeran'ny famonjena sy famindram-po teo no nanoloran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay teny tonga nofo ny tenany tamin'iray salany hoe mifanotra ihany zany toe-javatra izany eo amin'ny fahafahambaraka lehibe indrindra ny ainan'Andriamanitra dia tamin'ny nitondrany ny fahotany zao tontolo zao teo amin'ny tenany nefa voninahitra lehibe tamin'Andriamanitra zany satria niseho teo ny laingan'ny Satana fa i Satana milaza fa hoe tena mpanao didy jadon'Andriamanitra tsy maintsy aringany izay rehetra manohitoina azy ny olombelona tsy tiany kanefa zavatra misy tian'Andriamanitra tanteraka ny olombelona fa ny zanany kosa no natolony ny olombelona ho faty hamonjy azy ireo saintsaino ane ny tsy maintsy nanomboana an'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana sorona ambony dia ambony tokoa zany mba hanavotana antsika amin'ny fahotana inona no ambaran'izany amintsika momba ny hoe ratsy lavitra izany fahotana zany mahafaty ny fahotana mahafaty zay rehetra manota ny fahotana kanefa tiantsika Andriamanitra fa ilay zana tsy nanota mihitsy no natolony ho faty hamonjy antsika ho lavontsika ve izany fitiavan'Andriamanitra zany ho atosontsika votanana ve izany fitiavan'Andriamanitra antsika zany sanatria kosa androany dia mbola manana fotoana isika hitadiavana an'Andriamanitra anekena ilay sorona nataon'i Jesosy anekena ilay fisoloana nataony teo ambony azo fijaliana aza mangatakandro mbola fotoana mety zao azo ibebahana tsara misaotra ny teknisianina Sam nitondra ny feo any amintsika tsirairay avy ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrenjatovo veloma tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR